La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Arahinao ny fampalalam-bavao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Tsy mbola mivoaka ny votoatin'ny fifanakalozana teo amin'ireo komity misahana ny fitakiana nataon'ny mpitsara eto Madagasikara. Sosikevitra maro avy amin'ireo mpitsara araka izany no andrasana ho raketana anatin'ny fifanekena eo amin'ny fitondrana sy ny mpitsara. Toerana fiantsoana ny fiara etsy amin'ny fokotany andrefa ny mananjara paraky. Efa hatramin'ny taona 1700 no ny fefeno tokana ankehitriny ary lazainy fa efa fananany. Tsy mazava amin'ny fokon'olona sy ny filoam-pokotany lefitra ny nahazoan'olo tokana ity parkinina ity. Lehilahy mpivarotra iray no maty voatifitra ny jiolahy nandritra ny fanafiana omaly hariva teny Andraisoro. Nampanano sarotra ny fahatongavan'ny mpitandro filaminana ny hasarotany lalana miditra teny an-toerana. Ny gadona tanindrazana io maraina io teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny vata mangatsiaka ny Régis Gizavo. Natokana ho andro fisaonana ny andro rapitso eto Madagasikara no nalasana ny tenany. Tsy misy anefa ny lalàna mamaritra azy ity. Any ivelany, nanaiky ny hanao fampiatoana ady arahana fepetra ny praiminisitra libiana sy ny jeneraly Khalifa Haftar Omaly. Manatantara eo amin'ny firenena libiana izao fifanarahana izao. Nanamafy ihany koa ity praiminisitra ity fa manaiky ny anisy fifidianana amaranana ny krizy. Ny andindin'izay avy hatrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy manazanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao Ankolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao amin'ity alina ity. Tsy mbola nivoaka ny votoantin'ny fifanakalozana teo amin'ireo komity misahana ny fitakiana nataon'ny mpitsara eto Madagasikara. Sosikevitra maro araka izany avy amin'ireo mpitsara no andrasana ho raketana anatin'ity fifanekena ity eo amin'ny fitondrana sy ny mpitsara. Mioramanitra. Tao aorian'ny fananganana voamera manokana ho an'ny praikitra iray eto Madagasikara, natsangana ihany koa ny ho an'ny mpitsara mba hitadiavana vahaolana manoloana ny fitakiana ny sesisesy nataon'izy ireo. Ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra tanteraka amin'izao fotoana izao ny mpikambana ao anatin'ity voamera ity. Isan'ny misongadina nandritra ny fifanankalozana ny fitakiana ny fahaleovantenan'ny fitsarana, ny ady amin'ny fampiasana ny fitsarana ho an'ny tombontsoa ny ombonana. Miankina betsaka amin'ny fionana eo amin'ny syndika, ny praiminisitra sy ny filoham-pirenena Atsoatsy ny ho toy ny asa fitadiavana vahaolana. Andry ny validation natao tamin'ny travaux de commission zany izay dia tokony hisy résolution maromaro mivoaka ao izay mbola andrasanay izay validation izay satria mbola misy fionana nangatanay amin'ny filohan'ny repoblika sy amin'ny praiminisitra dia misy zavatra izay hoentinay eo amin'izareo zany kasika amin'izay dia miankina amin'izay fionana izay zany no afarana milaza hoe inona ny résolution finale zany navoaka n'ireo travaux de commission ireo. Ny lalàna sasatsasany izay mifehy ny fahaleovantenan'ny fitsarana sy ny sata mifehy ny mpitsara zany zavatra any. Misy koa ny amin'ny gestion de carrière. Ankoatra ny ady ho an'ny zo sy ny tombontsoa ho an'ny mpitsara, manana andraikitra lehibe ihany koa ny syndika eo amin'ny ady amin'ny kolikoly eny anivon'ny fitsarana. Ny syndika mpitsara manana programa iady amin'ny kolikoly zany. Hatramin'izay mantsy dia resaka hoe avantage sy fiarovana magistrat foana nahafantarana SMM fa zao manana programa zay ary mieritreritra zay hiara-iasa amin'ny olona maro na mpiara-mombonantoka maro efa misy mpiara-mombonantoka vahiny sy malagasy miara-miasa aminay mandeha tsikelikely amin'ilay ady amin'ny kolikoly izay ho atao eny anivon'ny fitsarana. Ary anay moa syndika mpitsara dia nenay zany ny ady amin'ny kolikoly hataonay mpitsara ny tena mahamaiky anay fa tsy dia hoe zavatra ngeza be hoe zany fa
na dia mikolokolo hataon'ny mpitsara izay tarehy syndika mpitsara zany no raha tsy ivina tao aorianany fitokonana nataony mpitsara no nanapa-kevitra ny fitondrana ny amin'ny amaliana sy fitadiavana vahaolana mikasika ny fitakiana. Andrasana araka izany izay mety toy ny fitadiavana vahaolana ho an'ny mpitsara sy ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara. Parkinina etsy amin'ny fokontany Andrefamananjary paraky izay 4 amin'ny taona 16 noho ny fefen'ny olon-tokana ankehitriny ary lazainy fa efa fananany tsy mazava amin'ny fokon'olona sy ny filohan'ny fokontany lefitra noho ny nazahoan'ny olon-tokana ity parkinina ity. Andro Arson. Efa taonany maro no naparkina ity toerana lasan'ny olon-tokana amin'ny fomba tsy mazava ity raha nambaram-ponina eny an-toerana. Tsy mba nisy fanazavana na petadrindrina ny laza izany fa avy hatrany dia famefena no natao. Fanerana tomobile dia paritaka sisiny aty daholo dia amin'olona io zany ianaran'ilay olona aloha tsy fantatra fa dia hoe misy soratra fotsiny izy hoe lasan'olona ilay izy mbola hatramin'izay ka hatramin'izay aloha fahalalana azy asa aloha hoe azo amidy ve aloha zany tonga hoe fahalalana to zao dia fanjakany zavatra zao koa aloha angamba tena zany tena ilaina hoe bien positif zany hoe izy na mialalana sy mikarazana kely zany ty dia efa fantatra hoe nanamboatra koa lery fantatra dia tsy mpibatiny olona nanamboatra nyty lalanyty. Fatsona lehibe fandehanan'ny rano avy amin'ny faritra avo makany amin'ny lakan-dranon'Andriantany no amban'ity parkina no fefen'olon-tokana ity. Tafiditra ao anaty parkina ity ihany koa ny tranonjiro izay efa mipoaka ka ireto mponina itera-dozy amin'izy ireo raha fanazavana avy amin'ireo mponina ihany. Biso be teto amin'any tena nanangonana an'ilay biso satria nasiana biso nalevona tamin'ity arabe ity dia tena nanangonana azy tamin'izany taona izany. Tamin'izany taona izany nefa n'io zany toran'izay biso zany hita mihitsy hoe tany-panjakana mihitsy izy zany gagagaga ihany zany hitan'izy moa hoe hoana moa no lasany tamiko ilay jereny moa ohatra misy arrêté amin'ny commune mivoaka tamiko eo amin'ilay zavatra hoe efa lasan'olona ilay taona zao tamin'ny tsy haiko ray volana lasaka zay ngamany mipoaka ty tranonjiro ity dia ilay pompier afaka niditra tao nefa tapaka daholo ny jiro tety aminay tety tonga dia efa nandritra ny aray andro sy tapany teo tapaka ny jiro tety aminay tety raha io mipokaka tsy solima be izy dia efa maty daholo ny olona tety nga misy hevitra. Andro alady no namefena ity parkina ity ary tsy nampahafantarina akory ny fokontany raha ny fanazavana avy amin'ny filoha lefitry ny fokontany Andrefamananjary. Mitsipaka amin'ny fanorenana izay mety ho atao eo ny délégué-ny maire Boribory tamin'ny fahefatra raha ny filazan'ity tompon'andraikitry ny fokontany ity. Mahagaga azy ireo aza fa mbola mitondra olona hijery ity parkina ity ho amidy ilay milasa ho tompony izay namafitsy ny mponina tena toerana moa izany. Ranomarina aloha izy tsy fantatra izay tena zava-misy amin'izy io fa ny zavatra fantatra fotsiny dia ny hoe efa misy olona tompon'andraikitra avy any ambony io manome an'ilay permis fa ny permis de construction aloha izy zatsy anaiky an'io zavatra io zay nataon'ny délégué au maire tamin'izay fotoana izay dia délégué au maire amin'ny 4e arrondissement io zany hoe tsy hanome an'io ao izy satria ny antony hoe zavatra tsy azo andrenana zavatra mihitsy eo raha marina satria misy an'io le dalle io ambany eo fa ny permis de clôturation izy no hoe nangatahany dia mety hoe mimena zavatra io dia aty aoriana dia ohatran'ny indray ilay zavatra zany ohatran'ny hoe mbola mpanira indray no olona teo ndraiky io zany le milaza ho seho tompony amin'ilay zavatra misy. Efa nisy teratany vahiny maro ny nefa nijerony eky vita tao sinoa karana nandalo tao hitanay nandalo teo hoe izy efa voafefy io dia le izy moa zany arak'izay. Tsy tratra tao amin'ny toeram-piasany ity délégué au maire ity tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny amin'ny firaisana fahefatra. Milaza mbola anaty fivoriana ireo tompon'andraikitra ny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ka tsy nahazoana fanazavana. Ny amin'ny fanazavana azo avy amin'ny mpanotsy an-tanàna Antananarivo renivohitra dia ny hoe tsy mila mpandalovana ny filakevitra munisipaly ny fanomezana arrêté municipal fa avy hatrany dia tapahin'ny mpanatanteraka. Noho izany mampapetra-panontaniana maro ny fomba nazahoana ireo tany-panjakana sy tany commune misy mamefy izay lasan'olon-tokana ankehitriny. Ohatra amin'izany na amin'ny tsenana Nosy be sy Tietsy amin'ny fokontany Andrefamananjary ity. Tsy ho tany saina eto ny arboreto amin'ny Metsambatobe tsy ilay tany filalaovam-baolina efa voafefy lazaina fa hananganana hôtely lehibe etsy Alarby. Tsy misy mangarahara na dia ambarom-benombeny azy fa amin'ny vahoaka ny tompon'ny mpahefana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fanomezan-dalana amin'ny fanaovana hetsika fanamarinana ny faha 15 taonany Antokotimany Asabotsy izao nanomboka ny maraina ny fivoriana teny amin'ny prefekturany Ntohiny ary Ntohiny hatramin'izao ariva izao raha azonay tamin'ny antso atarby ny lehiben'ny prefekturany polisy dia nilaza fa rahampitso vao fantatra ny valiny izay fanampanazavana.
androany eo an'ny ferariva dia ino efa miteny hoe rapide leky no vary. Direction corrigiale foana fa tsy vary eny. Décision corrigiale, décision corrigiale ihany. Mbola am-pivoriana izay, mbola am-pivoriana fa mbola rapide mihitsy. Zay zany manao proposition zay androany dia proposena amin'ny lehibe ihany dia rapide vao fantatra. Tsy nazahoana fanazavana kosa androany avy eo amin'ny vony antoko tia mandrasana arak'izany ny toyan'ity raharaha ity. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia niakatra fitsarana omaly teny Anosy mpandrindra nasionaly teo alohan'ny fiarahamonim-pirenena Alliance Voary Gasy. Fifampadiam-pitokisana sy fanodikidinam-bola moa teo anivon'ny AVG no antony ampiangana azy ny voalohan'ny volana Aogositra. Ho avy izao indray ny valin'ny fitsarana ary mitaky onitra ny avy eo anivon'ny AVG ny volana Jolay 2024 no tsy mpandrindra nasionaly ny AVG intsony Andry Andriamanga araky ny fanazavana. Ankoatry ny onitra dia mitaky ny fampiarana ny didim-pitsarana avy hatrany ny avy eo anivon'ny AVG andrasana ihany koa arak'izany ny toyan'ny raharaha. Nanoisantsika ny vaovao hatrany moa dia ambany tany mpiasam-panjakana tafiditra eny amin'ny androm-panjakana amin'ny alalan'ny fifaninanana. Isan'ny mbola olana amin'izany sehatra izany raha ny fanazavana sekretera jeneraly ministry ny asa androany dia tsy fampin'ny sekoly mampiofana. Fanadiny Michel Ranardzona. Miisa roa mazava ny lalana diavina amin'ny fidirana ho mpiasam-panjakana amin'ny alalan'ny fifaninanana na par voie de concours na ihany koa ny fampidirana mpiasa mivantana na ny recrutement direct contractuel. Raha ny antotanisa avy amin'ny ministerany asa-panjakana androany, 520 ireo mpiofana eny amin'ireo sekoly mampiofana ho mpiasam-panjakana ihany no tafiditra mpiasam-panjakana amin'ny alalan'ny fifaninanana. Ny 570 ambiny kosa dia miatrika fampidirana na recrutement direct, izany hoe mamita ny entona izay vao lasa mpiasam-panjakana raikitra. Ny olana nefa dia vitsivitsy ihany ireo ataontsika hoe sekoly manofana ho mpiasam-panjakana eto anivon'ny firenena. Raha tsy tentsika afa-tsy ny hoe ny fisiany ENAM, ny fisiany NFA, NMG, ny Matepia sy ny école ny gendarmerie sy ny administration pénitentiaire sy ny police. Zay amin'ny ankapobeny no mbola manofana nylay ho mpiasam-panjakana. Ka raha miohatra amin'ny filana dia mbola vitsy dia vitsy izay sekoly manofana izay. Kanefa io miankina amin'ny ataontsika hoe ny fahafahamandray eny anivon'ireny sekoly ireny ihany koa no andraisana ny mpiasam-panjakana par voie de concours. Fa olana maromaro no tokony ho aroso entina hanarenana ity sehatry ny fampidirana mpiasam-panjakana ity. Isan'izany fanarenana voalohany ny politika ny asa entina mampifandanja ny isan'ireo mpiofana raisina ho mpiasam-panjakana. Satria ny asa-panjakana dia mitovy amin'ny orinasa tsy miankina rehetra ihany fa saingy izy miankina amin'ny fanjakana fotsiny. Ka raha ohatra hoe maro ireo tanora izay mitady asa fa tsy tafiditra eny anivon'ny asa-panjakana dia maromaro ny sehatra sy ny lalana tokony ho atao. Voalohany dia ny fampitomboana n'ilay ataontsika hoe capacité d'accueil eny anivon'ireny le sekoly fanifanana ho mpiasam-panjakana ireny. Voalohany izay. Faharoa manaraka an'izay dia fampitomboana ihany koa an'ireo le sehatra izay misy eto amintsika na ny hoe kôry izay misy eto amintsika. Hatreto tsy misy antotanisa mazava mamaritra ny hoe firy isan-taona no tafiditra mpiasam-panjakana. Raha ny fanazavana miankina betsaka amin'ny teti-bolam-panjakana natokana ho amin'izany. Nisy maraina io tetsy Anosy ny atrikasany arahany ministerany asa-panjakana tamin'ireo mpiara-miombin'antoka entina hanarenana izay sehatra ny fampidirana ho mpiasam-panjakana izay. Tsy mbola niverina amin'ny vidiny teo aloha ny vidim-bary. Ny fampiakaran'ireo tantsaha ny vidim-bary moa ny voalaza fa mahatonga izany. Mbola mitohy ihany koa etsakilan'izay ny fanangonam-bary tsy ara-dalàna. Fanadiny Manorana Efson. Tato anatin'ny herinandro, mbola nijanona ho 4,000 ariary hatrany ny kilaon'ny vary gasy ary manodidina ny 700 ariary kosa ny kilaon'ny makaluka eny amin'ireo mpanjara. Na izany aza miakatra io vidim-bary io raha mitaha amin'ny vidim-bary tamin'ny fiandohan'ny taona 2017.
Nadidina ny 110 ariary ny kilao ny vary tany amin'ny farany taona 2014 ary tsy nitsahatra niakatra izany ka efa mahatratra 2 ariary isaky ny kilao amin'izao fotoana izao. Antony iray mahatonga ny fiakaran'ny vidim-bary ny fampiakaran'ireo tantsaha izany. Miakatra ihany koa vokatra izay ny akan'ireo mpamigady azy ka miteraka ny fiakarany hatreny amin'ny mpanjara sy ny mpanjifa. Ka miakatra ny anam-pahavoatra dia izany mahatonga ny miakatra. Miaka midina daholo ilay vary. Isaky ny maka vary dia misy miakatra foana arakaraka ny akanao vary anosy be. Rehefa lany dia maka. Ao anatin'ny herinandro tsy mety sapiditra vary indray mandeha. Miovaova matetika ihany koa ny vidim-bary eny amin'ireo mpamigady raha ny fanampim-panazavana. Misy ireo mpamokatra sy mpamigady no manafina entana ka mahatonga ny vidim-bary hiakatra hatrany. Nahatonga an'ilay izy miakatra zany misy manangona ilay vary dia misy manapiriny. Ny sasany zany misy klaseny ny sasany ilay izy dia avy ampiakariny ilay vidiny. Voalaza matetika fa ny fanafenana vary ataon'ny mpamigady no antony mahatonga ny fiakaran'ny vidim-bary. Andrasana hatrany ny vokatry ny fidinana ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana misavy ireny tahirim-bary ireny. Mbola ambany ny tany fampiasana internet eto Madagasikara araky ny antotanisa azo ny tanora sy ireo mpanao fikarohana moa no tena mampiasa izany eto amintsika fanadidina. 4 telo isan-jato ny mponina eto Madagasikara no misitraka ny internet raha ny antotanisa avy amin'ny internet Live Stats. Ambany io io raha oharina amin'ireo firenena hafa andalam-pandrosoana toantsika. Amin'ny ankapobeny tanora sy mpanao fikarohana no tena mampiasa azy. Ho an'ireo tanora manokana, ny tambazotra tserasera Facebook no tena mahaliana azy ireo. Tena zazo mampiasa internet fa ohatran'ny ilay internet zany mampisy problème be dia tsy mampiasa an'ireny mihitsy. Misy fitapitaka ao anatin'ilay izy, misy ohatrohatr'izay zany ilay izy dia tsy mampiasa an'ilay izy mihitsy tena maro. Be dia be ny ampiasana internet ka angalana réseau, angalana mikasika ny momba ny fiainantsika rehetrarehetra mihitsy ao anatin'ny réseau io. Fampandrosoana ny serasera. Mahita izay mahambany ny fampiasana internet izay ihany koa ireo mpanao cybercafé. Nahitana fienana ny fidirana cyber teto amintsika efa ho 10 taona izao. Ny tanora sy ireo olona efa miasa ihany koa no tena manjifa ny internet eny amin'ny cybercafé amin'izao fotoana. Foana aloha zany ny fréquentation na cyber mimena tsy ohatran'ny taloha tamin'ny andro tamin'ny 2000 tamin'ny 1980 tany. Aloha ilarana mihitsy ny cyber taloha naharitra tany amin'ny 200 personnes na 300 personnes mihitsy aza fa ankehitriny izy tanora sy ny olona efa miasa zany. Manafaingana ny fifandraisana sy ny serasera ampiasaina amin'ny fifanakalozana ara-barotra ialana voly ihany koa. Tsy vitsy ihany koa ny manao azy ho antonasa hidiram-bola. Ho an'ireo mpianatra manokana, ankoatra ny famakiam-boky, miompana betsaka amin'ny fikarohana ao anaty internet ny fanovozam-pahalalana. Tsy misy anefa hatreto ny ezaka ataon'ny mpitondra mba hampiroboroboana ny fampiasana ny internet ho famoronana asa maro. Zava-maniry miaro ny biby an-dranomasina tsy ho lany tamingana ny alaonko na ny mangrove. Saingy miaritra tsikelikely izy amin'izao fotoana izao azo bolena tsara nefa ity zava-maniry ity fanadiny Valeria Stefanie. Any amin'ny faritra andrefany Madagasikara no tena ahitana ny alaonko. Miaro ny biby an-dranomasina tsy ho lany tamingana ny fisiny fa indrindra miaro ny sistany tsy ho kaondrika. Harena lehibe ho an'i Madagasikara ny fananana azy. Miaritra tsikelikely anefa izy ity noho ny fikapahan'ireo olona azy. Eo ihany koa ny fisiny loza voajanahary sy ny amafin'ny ranomasina. Azo ambolena tsara nefa ny alaonko raha ny fanazavana voaray. Tenao fambolena mangrove tany Tuleara mahatratra eo amin'ny 5 hectares eo. Dia raha atao aloha ny total eto amin'ireo région anankienina zany hoe Diana, Sava, Boeny, Melaky dia ato Menabe dia Atsimo Andrefana dia efa mahatratra any amin'ny 15,000 hectares any zany efa avokatra amin'ny herintaona. Ka tsy janona fa dia efa hitanay zao efa marisika zany ireo communauté BDB na ny association maro isan-karazany dia efa mangataka hoe ny hanao an'io zavatra io. Misy fiantraikany amin'ny fampiteny hazan-dranomasina sy ny tontolo iainana ny fampiteny alaonko.
tokony ho arovana fatratra noho izany ity zava-maniry ity. Raha tsy ahivina, androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala onko. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Parabole andray zao ny tena milongagement ve mila décodera 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura Sure Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. akory leka sarasarasa magnaranga fa de tegna milahy koa ny vamanilahy ty fantatra lang vaovao mankalaza fa 12 taona neneny elite GSM e tantarao leka fety be ao am'izao zay mividy smartphone na teknôlôjia anankiray de mahazo telefône hafa maimaimpona amin'ny vidiny teo aloha ihany fa ity neny tena goavany misy fisariana mety azahoanao mitsangatsangana miaraka amin'ity limousine na teknô ity na ho any parc Tsimbazaza rova Manjakamiadana ho any Krok Farma sy ny sisy e sady misakafo atondra amin'ny fody korta akordidy maimaimpona e mihinana zay lany olona 10 isan-kerinandro mahazo anio Techno, 12 plus 1 mois de garantie. Elite GSM, la vie plus avancée. Play, watch, dream. Les vrais cadeaux sont en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Microcred Holding s'est implantée dès 2006 à Madagascar et devient en 2010 une banque. Elle fait maintenant partie des 100 plus grandes entreprises de l'île. Depuis sa création, la banque n'a cessé de se développer grâce à des offres adaptées, des services innovants et une politique de finances responsable qui favorise l'inclusion financière. Aujourd'hui, le groupe Microcred compte près de 951 agences et points de service dans 9 pays. Ses principaux actionnaires sont le groupe AXA, Apis, Maginvest, la Banque européenne d'investissement et NMI. Il sert plus de 460 000 clients en Afrique et en Asie, dont plus de 111 000 à Madagascar. Des particuliers, des micro et moyens entrepreneurs, des PME, des grandes entreprises et des grandes institutions. Microcred Banque Madagascar est une banque qui œuvre non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les plans social, civique et environnemental. La force de la banque se résume en 5 valeurs. Simplicité, proximité, fiabilité, créativité et dynamisme. Elle intervient sur 3 grands domaines. Le financement des entrepreneurs et des salariés, le transfert d'argent domestique et international, la gestion de fonds avec un éventail de comptes bancaires répondant à chaque besoin de ses clients. Les transactions financières avec des moyens de paiement simplifiés, chèques, virements, cartes de retrait et effets de commerce. L'épargne avec des offres adaptées et diversifiées et des rémunérations plus qu'attractives. Le placement financier, un investissement fiable et un revenu garanti. Aujourd'hui, Microcred Bank innove avec les agences mobiles, les 400 membres du réseau de correspondants Baobab et l'utilisation de la technologie, applications mobiles, biométrie. La banque crée une communauté dont l'objectif est de faciliter le présent et d'embellir l'avenir. Microcred Banque Madagascar, voire plus grand. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika ny gadona tanindrazana io maraina io teny amin'ny serana mpiara-manidina ivatony vata mangatsiaka ny Régis Gizavo very olomanga ny tontolon'ny zavakanto ny lozany ity mpanakanto iray ity fanadineny mioramanitra. Fantandaza teo amin'ny fahaizana amin'ny lalao angorodao i Régis Givazo io zava-maneno ihany koa no nentina nandratra avy ny kanto malagasy tany ivelany sy nandritra ny fiteteza-paritra nataony
raha ny lalana ny diaviny efa nandrombaka amboara maro tamin'ireo karazana fifananana iraisam-pirenena ny tenany. Verolomanga ny kanto na ny teto toerana na ny any ivelany. Ny fahaizany men'Andriamanitra, ny talentany men'Andriamanitra zany maro moa fa tena olo mpanakanto fa ampanetreteny ny tenenako anareo fa Régis Gizavo unique au monde iny ohatran'ny hoe ohatran'ny Bruce Lee, ohatran'ny Jimi Hendrix, ohatran'ny Michael Jackson, tsy hoe izy efa maty fa rehefa netudie-tsika ny zavatra ataony zay le niteneny Christophe Maé foana hoe i Régis hoy izy tsara fantatrareo malagasy fa tsy hoe simple musicien gasy na simple musicien international fa patrimoine international izy iny olona iny. Verolomanga hoy izy zao tontolo zao misy tamina fatiny Régis. Indrindra olona tsotra, olona tsy mba miavona, olona mahavita mampianatra ny namany na accordéon na fomba firana dia na zay zao za mbola miteneny ihany ndraindray fomba firana ohatran'izay satria mba zokozoko ihany izy mba nitetezana amin'ny lamozika. Bejabe zavatra tokony rahatahaka amin'ny Régis indrindra tsy miavona zay makazy dia mandeha izy na malagasy na vazaha na afrikana na européana zany dia avy foana izy rehefa mifanaraka miresaka aminy ary tsy manahaka ny sasany io rehefa manao zavatra hoe miafinafina fa atorony mihitsy ny fahaizany zany fahaizany accordéon tory ary mampianatra koa izy accordéon. Accordéon moa voalohany indrindra zavatra fa mizareo manao sa hoe dadany tena nanao accordéon taloha dia zareo mirahalahy manao iaby na zokobe zareo manao fa Régis zany tena niditra amin'ny accordéon 100% izy. Raha ny fandaharam-potoana anio alina no andrasana eny amin'ny lapa ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina ny razana. Anainga ara-pitso kosa ho an'ny Toliara ary apetraka ao amin'ny toerana sahaza azy ao Andranomena, toerana manakaiky ny seranam-piaramanidina an'ny Toliara ny sabotsy ho avy izao. Natokana ho andro fisaonana ny andro rapitso eto Madagasikara noho ny nalasana ny Régis Gizavo. Tsy misy anefa ny lalàna mamaritra izany manoho ny asany andavanandro ny olona fanadiny olona Nevson. Mandritry ny filan-kevitry ny minisitra no anapahana ny andro iray ho fisaonam-pirenena. Tsy misy ny lalàna mamaritra azy eto Madagasikara fa ny fahefan'ny filohan'ny Repoblika no anaovana izany. Maro ny fombafomba atao mandritra ny fisaonana, ao anatin'izany ny fampidinana ny saina ho amin'ny antsasany, eo ihany koa ny fahanakatonana ireo birao-panjakana isan-karazany. Tsy dia hita taratra amin'ny andavanandro ny olona nefa izany, mitoy ny fitadiavana ho an'ireo miasa tena fa tsy mampiova n'inona ny zava-misy. Mahafantatra tsara ny zavatra atao mandritra ny fisaonam-pirenena nefa ny olona. Nanaovana fisaonam-pirenena aloha voalohany indrindra amiko amin'ny maha-olo-pirenena tsotra dia ohatra hoe maty amperinasa ny filoha-pirenena na misy mpitondra fanjakana na mitahiraka ka maty tany ivelany. Nefa izany koa tsy misakana koa ny hoe ny ao amin'ny ny zavakanto satria ireny mitondra ny zavakanto malagasy any ivelany mampamisy laza ny mikasika ny Madagasikara ray manontolo. Tsy eo amin'ny lafin'ny politika ihany nefa izany fa eo amin'ny lafin'ny fiainana ray manontolo indrindra. Dia araka ny hatramin'izay mahazatra moa dia atao hoe ialako siny teny kely amin'ny teny frantsay hoe drapeau mise en berne. Zany hoe misasaka kely zany ny sainam-pirenena. Tsy araka ny isan'andro le hoe aria tampony aria. Mampidina ny saina no zay ngamany. Somary mba ampidinidinina kely zany ny saina fa tsy atao miantona be ery ambony ery. Zay ngamany. Tsy voafaritra mazava ny olona na ny mpanakanto tokony hanaovana fisaonam-pirenena eto Madagasikara. Anatina mesure exceptionnelle zany reny. Dia ny mesure exceptionnelle moa zany dia tsy maintsy ny filohampirenena fa en conseil des ministres no manapaka an'izay deuil national zay. Dia izay zany mesure exceptionnelle foana fa tokony ny zavatra hoe mifanaraka amin'ilay maha exceptionnalité azy zay zany dia ity moa le maha hoe personnalité publique internationale malagasy azy no antony anaovana an'izay fa raha amin'ny artiste aloha dia voalohany io fa ho an'ny mpanao politika na ho an'ny personnalité morale religieuse hafa moa zany dia efa natetika nisy an'izay. Raha tsy ivona rahampitso no atoka ny fitondram-panjakana ho andro fisaonana no ny nalasan'ny Régis Gizavo. Tsy misy ny fepetra tokony arahana momba ity fisaonana ity ka manohy ny fandaharam-potoana ny efa napetrany ihany ny rehetra. Raha ny zava-misy mantsy, rahampitso ihany koa ireo tanora avy nanala ny fanadinana baccalauréat no hanalazy miaraka amin'ireo mpanakanto sasany. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia lehilahy iray mpivarotra no maty voatifitry ny jolana nandritra ny fanafihan'ny
ariva teny Andraisora. Manano sarotra ny nahatongavan'ny mpitandron'ny filaminany nasarotany lalana miditra teny an-toerana. Iandro Rarson. Tsy any ambanivohitra saro-dalana fa ety andrenivohitra. Eny Andraisora no nitrangan'ny fanafian-jolahy Mahery Vaika. Jolahy 5 rongo fitaovam-piadiana no nanafika omaly hariva tokony eo tamin'ny 7 ora. Lehilahy iray mpivarotra voanjo no maty vokatr'izay. Ny fahatapahany lalana makeny Andraisora vokatry ny fanamboarana eny amin'ny fasan'ny Mahery Fo sy ny fiantsoana ireo mpitandron'ny filaminana no nambaran'ny polisy pirenena ho nampanao sarotra ny fahatongavana teny an-toerana. Tena ny sainantsika rehetra zany manatrika eto nitranga omaly tery Andraisora omaly hariva nisy fanafiana teny mitambasy dia nisy olona ray maty. Ny anton'ilay izy dia voalohany tara be mihitsy ny antsovonjy nakaty aminay mpitandron'ny filaminana. Eo ihany koa moa ny fatapahany lalana ny azo an'ilay toerana eny. Azo sokajiana ho faritra mena ny eny Andraisora na dia eto andrenivohitra ary. Manjaka eny an-toerana ny asan-jolahy isan-karazany. Any ka mandry tsy lavoloha ny mponina eny an-toerana. Paikady matanjaka no andrasan'ny mponina avy amin'ny mpitandron'ny filaminana hanafongarana sy fandriampahalemana na eto andrenivohitra na ny any ambanivohitra. Miankina betsaka amin'ny fandriampahalemana io ny fahafahan'ny olona miary am-pilaminana. Vaovao ara-panandaja-tena kosa indray dia efa nivoaka ny fandaharam-potoanan'ny Shanina 24 ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 13 aogositra izao ny lalao mandroso ary 12 hatramin'ny 20 ny volana aogositra kosa ny lalao miverina eo amin'ny Barea Madagasikara. Amin'izany moa ny ekipa pirenenan'ny Angola. Mbola manana 3 herinandro arak'izany isika anomanana ity fihaonana ity, tsy haivana moa fa mbola tsy nandresen'ny Barea Madagasikara hatramin'izay ireto ekipan'ny Angola ireto. Tontolon'ny kitra izay hatrany dia fandresena voalohany ho an'ny Bayern Munich ny talata teo rehefa nandavon'ny Chelsea tamin'ny isa 3-2 tamin'ny fifanana international Champions Cup izay natao any Singapour. Fanadidiny Daniela Tondrarson. Taoriana namontsana ny Chelsea ny Arsenal tamin'ny isa 3 tsy misy ny sabotsy teo tao Pekin. Niondrika teo anatreha ny Bayern Munich tamin'ny isa 3-2 izy ireo ny talata teo. Nandritra ny lalao voalohany natrehiny tao anatin'ny fifaninana International Champions Cup any Singapour. Nanokatra ny isa 10 minitra ny lalaovana teto ny Bayern Munich tamin'ny alalan'ny Rafinha. Nampiny Müller izany avy eo izay natateraka doublé rehefa nampiditra ny baolina 12 minitra ny lalaovana sy tany minitra fa 4-20. Taitra tamin'ny torimasony kosa nefa ny Chelsea saingy efa tara. Tany minitra fa 5-20 vao natafiditra ny baolina voalohany ho azy ireo ny Chelsea ary efa tany minitra fa 4-20 vao navita nampiakatra ny isa 2 raha toka nijanona teo amin'ny isa 3 ny Bayern Munich. Raha ny fandaharam-potoana iaona amin'ny Bayern Munich eo amin'ny andro faharoa raha ampitso alakamisy ny kluba ny Inter Milan. Hifandona amin'ny Inter Milan ihany koa ny sabotsy izao ny Chelsea. Outrageous and Thibaut Courtois doesn't get anywhere near that one either. Well, again, how many times Chelsea... Ankilany tao États-Unis nandavo ny Tottenham tamin'ny isa 3-2 io ihany koa ny AS Roma tao amin'ny kianja ny Red Bull Arena io maraina io. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanaiky ny anao fiampiantonany ady arahana fepetra ny Prime Ministre libiana sy ny jeneraly Khalifa Omaly. Manatantara ho an'ny firenena libiana izao fifanarahana izao. Fanadiny eo amin'ny sariny France 24. Azo lazaina ho dingana voalohany hampisy filaminana ao Libia ny nataon'ny jeneraly Khalifa Haftar sy ny Prime Ministre libiana Omaly. Taorian'ny fifampiresahany ireto farany noho ny fampirisihana nataon'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron niaraka nanao fanambarana ny rotonta Omaly fa ampiantony ady miankina amin'ny fepetra ho apetraka. Nolazaina ambava tsy narahana sy ny io fanambarana io saingy nankatoaviny rehetra. Samy nanaiky ihany koa ny rotonta ny anomanana fifidianana izay ho filoham-pirenena ny taona 2024. Saika mitovy amin'ny fehi-kevitra navoaka ny firenena mikambana ihany koa ireo fanambarana natao ireo ankoatry ny filazana ny fahavononana ny mikasika ny fifidianana. Tsy eo amin'ny lafiny politika ihany, miankina amin'ny fampiavana pirenena, hoy ny jeneraly Khalifa Haftar, ny famana ny krizy any Libia. Raha tsy ivona samy niady ny tantana ny firenena ny vondrona rotonta taorian'ny fahafatesany Muammar Gaddafi.
fahombiazana ho an'ny Frantsa manoloana ny fifandraisana amin'ireo firenena matanjaka manodidina azy ity fifanarahana ity. Manamafy ny fifandraisany amin'ny Egypte, Tunisia sy Algérie ihany koa ankehitriny ny firenena frantsay. Alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Tsy mbola nivoaka ny votoatin'ny fifanankalozana teo amin'ireo komity misahana ny fitakiana nataon'ny mpitsara eto Madagasikara. Sosikevitra maro avy amin'ireo mpitsara arak'izany no andrasana. Lehilahy iray mpivarotra no maty voatifitry ny jolay nandritra ny fanafiana omaly hariva teny Andraisorina. Nanosarotra ny nahatongavan'ny mpitandron'ny filaminana moa ny asarotany lalana niditra teny an-toerana. Ary farany mody an'gadona an-tanindrazana io maraina io teny amin'ny seranam-piaramanidina ivatony vata mangatsika ny Régis Gizavo. Natokana ho andro fisaonana ny andro rapitso eto Madagasikara noho ny nalasana azy. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mandry dia veloma amin'ny fo daholo. La 4G by Telma vous a présenté Niva. Ny fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika.